eo amin'izay resaka fanaraha-maso izay hatrany fa ny fanaraha-maso ny ranomasina kosa indray dia androany ny fanaranana ny fiofanana ambara tonga faharoa ho an'ireo mpikirakira sy manam-pahaizana eo amin'izay sehatra ny ranomasina izay ka misy 2 izy ireo no manatanteraka izay fiofanana izay nandritra ny 2 herinandro no manatanteraka ity fiofanana ity ireo manam-pahaizana ireo ahafahana manampy traikefa sy mifanakalo hevitra ahafahana namafisana izay amin'ny fanaraha-maso ny rano ny Crimario no antoka ny fiofanana izay mbola itoy amin'ny andihany 7 amin'ity taona ity. Manapezana misy araka ny folo ny satrana fifamezivezana an-dranomasina no nahazo fifamonana manokana mahakasika ny fanangonana atotan-kevitra sy vaovao mikasika ny sambo mifamezivezy sy ireo hetsika rehetra an-dranomasina eto amin'ny faritra ny ranomasimbe indianina tamin'ny fitaovana CRFM na Centre régional de fusion de la formation maritime amin'ny tanterahina izany mandritra ny folo andro ka imarana ny farana tamin'ny fomba ofisialy izao fofanazona dia fetitra ao anatin'ny patikasa européenne Crimario na critère maritime route indienne océan izay sy amikany indritra ny fifanankalozana antotan-kevitra izay marina fa tena ilaina tokoa ny fametrahana fandriampahalemana sy filaminana an-dranomasina mianky ny indritra amin'izay fanangonam-baovao izay. Tsika moa zany zao eo hametrahana an'ity fitoerana ity ary anisan'ny singa lehibe zany amin'izay fametrahana ity fitoerana ity izay ny fananana olona zany manana traikefa afaka miasa ao anatiny amin'ireo misehatra ny fanangonana vaovao zany mikasika ny ranomasina dia io zany no ny arahana miasa fitrasa Crimario izay anyvodiny ihany izay manome zany an'ilay fiofanana ho an'ny mpiasa ato sy mpiara-miasa eny amin'ny département isan-karazany zany izay miasa eo misehatra ny ranomasina. Marihana zany fa mbola isy any ambaratonga fahatelo sy fahaefatra ka hatramin'ny ambaratonga fahafito amin'ilay fiofanana zany izay ho atao mandritra an'ity taona fitovisoarivoty zany. Wanyama yaskara manokana dia isan'ny tonga matetim-piseho amin'ny ranomasimbe indianina ny fifandramonina eo ankoa ny rozan-dranomasina indrindrindrindra ny trafika isan-karazany manara-maso ireny isan'ny andraikitra ho samy ireto olona izay vao avy miakatra kefireto amin'ny alalan'ny fampiasana ny système d'identification maritime manana fa ny tapany fahatelo ny rovidy ka ny taona 7 ity dia ho tohizany.